voalohany indrindra dia mirary fionana ho an'ny fianakaviana rehetrarehetra izay nanary olon-tiana na havana na zanaka na namana. Faharoany dia ny zavatra adinitsika dia be dia be ny olona efa matiny Leandry Rajoelina. Tsy hoe olona anankiray na roa, tsy le resaka fotsiny hoe botulisme les 33 morts na koa hoe les 13 morts du Barea, na koa hoe le olona maty tany amin'ny Barea anankitelo, na koa hoe Roberto Carlos miaraka amin'ny équipe ny président du Sénat tamin'ireny miaraka tamin'ny garde du corps ny président du Sénat tamin'ireny izay maty, na koa hoe Nini Doni, na koa hoe Eric Rakotovao, na koa hoe ny PDB loatra tsy voatanisako tsony fa misy antiako ary tia ny tena zavatra goavana indrindra. Ny olona maty ny anohanana ao Madagasikara matiny kere, tsy hoe io matiny kere io hoe matiny kere fotsiny ohatr'izao hoe any amin'ny sita fa tsisy rano na hoe any amin'ny sita fa tsisy sakafo, fa eran'ny Madagasikara 580 000 isa-taona no maty ao amin'ny tantsika fa maty ny anohanana. 580 000 isa-taona no maty anohanana ao amin'ny tantsika. Zany atao hoe génocide étatique. Finoany ny zanaka malagasy, finoany ny malagasy. Mipotehany ny système éducatif, mipotehany zany hoe farim-pianarana amin'ny malagasy zany ho mipotehany. Mipotehany ny liberté d'expression antsika, nampiasany natao hoe logiciel prédateur amin'ny antsika rehetrarehetra. Androany izy tamaly izy surtout nampiasa arme chimique contre ny étudiant, ny olona rehetrarehetra izay tany manana témoignage izay miteny mihitsiny hoe tsy ohatrin'ny bombe lacrymogène ohatrin'ny isan'andro ozy izy fa tena hoe vao miena an'le izy ianao dia sarotra dia mitorana dia fantatra anareo. Dia izay nahatonga le angamba mbola tsy hain'le maramila no nampiasa anazy, tsy hain'le gendarme angamba nampiasa anazy, angamba nahatonga le olona maty anankitelo ireny satria nampiasa an'le izy. Dia tsy nanao précaution firy fa nieritreritra hoe andeha ho azy fotsiny izy ity. Tandremako tsika malagasy fa le équipe-n'le Andry Rajoelina sy le Ravatomanga dia tsy kely lalana. Tsy kely lalana mihitsiny. Jereo tsara fotsiny le maire le mbodiny teny hoe tena Ambohijatovo teny ireny. Jereo fotsiny le maire. Ny asa menana asa ny lalana malalaka be dia hoe sasany ny mpanavitra anareo dia sasany le Jesosy andeha hanavitra anareo. Asa manaiky engeleny lohanareo. Asa manaiky engelen'ireo ny lohanareo. Fa reo dia bibilava, reo dia kadradraka. Raha ohatra hoe voavonao ny anankiray dia misy anankiray mivoaka ery, dia voavonao ny anankiray dia anankiray mivoaka ery. Zareo ny zavatra tediaviny dia hijanona eo amin'ny pouvoir io, hijanona eo amin'ny fanjakana io satria io fanjakana io ny olona rehetrarehetra tsy mahafantatra. Fa raha ohatra ianao ny olona tena hoe corrompu dia jackpot io. Vola be ny lalaoviny ao anatiny ao. Jereo fotsiny le Andry Rajoelina sao mpanankarena indrindra eran'ny Madagasikara 22 milliards no azony amin'ny commission ny base nucléaire. 22 milliards. Zay mahatonga anazy mamono ny vahoaka nucléaire. Adinontsika amin'ny base nucléaire. Adinontsika amin'ny base nucléaire. Adinontsika koa Tolaniaro. Adinontsika zany Fort Dauphin fa Fort Dauphin ao koa efa misy ny extermination ny olona rehetrarehetra na teraka sapona na amin'ny resaka fanodinana ny tany terrara io. Asivo eritreritra daholo ny zavatra rehetra. Aussi ny tsika
tetavon-jareo na teo anatintsika ao defa misy hoe infiltré. Misy infiltré ao anatina ny ekipa tsika raha misy infiltré ao anatiny ao. Misy raha de molohany de ny infiltré ny anatsika ao, ny combat atsika. Fa tsika mafaly ana satria jereny côté atsika zany jereny côté andron atsika sa mafaly ana de tsika même rahina. Tsika mavita miady miaraka. De tsika ny betatsika final de ny anala Leandre Rajoelina. Raha Leandre Rajoelina no mbola mijanona eo amin'io pouvoir io, tsy olona miteny rehetrarehetra hoe tsy mila hoe manala an'io sy ny tagna fa raha zany le bombaklady. Tany Burkina Faso tsy bombaklady mihitsy nitondra fa Ibrahim Traoré. Tanareo ve le vision lony? Tany amin'ny Anna nefa nanao coup d'état de Ali Bongo sy ny vadiny nakaiza. Ny couple Ceausescu nakaiza. Tanareo mbola rehetrarehetra miteny mbola iverina ao pouvoir nakaiza. Mantany anareo nakaiza tsy any anaty lavaka. Donc tsika mila manala ny Leandre Rajoelina amin'io toeran'io. Zay olona miteny rehetrarehetra hoe mbola tsy non. C'est plus le moment qu'il reste au pouvoir. Na ny communauté internationale rehefa tsy mila anazy. Fa maninona tsika mbola misakroche aminy. Maninona le Gen Z mbola miteny hoe c'est au niveau anti au niveau. Non, le Gen Z madame tiako tenena amin'io fa tsy Gen Z ny tsika Gen Z. Le Gen Z Madagascar. Maninona izy miteny hoe anticonstitutionnel, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quelqu'un de génocidaire. Il faut des moyens exceptionnels contre une personne génocidaire sur nos terres. Il faut des moyens exceptionnels pour contrer cela. Ça va être ça va être une première, mais de toutes les façons, il faut des moyens exceptionnels. C'est-à-dire que celui-là, il doit pas, tukuni tsanna, et on pouvoir asuni, Leandre Rajoelina va tukuni miala. Ran génocide nataony fotsiny de ngama nkobonareo hoe taizany afarany ra Hitler, taizany afarany iny sady namony tena, taizany afarany Goebbels, taizany afarany Mussolini. Inona moa modèle Leandre Rajoelina tsy Kim-Jong-un. Karaha nareo mbola manaiky mbola hijanona an'io eo de verynareo. Bomba klady efa ho éclaté ny ao amin'ny camp ao. Le anti-day iny. Atosika kely fotsiny iny de fa maty. De ny ao amin'ny camp ao ihany ny amona anazy ao. Efa tsy matana ny tena antsony. Efa tsy mahay mitondra ny tena antsony ao amin'ny public fa enjeo iny, esao iny, miseho izy no iza. Satria tsika malagasy tsy mamono io combat io. Efa arma chimique ny ampiasany anareo. De nareo mbola tsy samy mampiasa ny anina ihany, fitaovam-piadiana ihany contre anazy. Zay aloha mbola fanontaniana. De zay ny anatsoko hoe matombo vahoaka zany mbola endry, tsy mampiasa fitaovam-piadiana fa mbola miandry ny armée anampy anazy. Ny vahoaka efa tsy mila an'io Leandre Rajoelina intsony. Sa ovina nareo natsona foana tsy mila atsona isan'andro hoe tenisany. Fa rehefa tsy atsona intsony tenisany de tady dio zay. Fa zay koa tsy mila tenisany intsony. Ohatriny hoe mila andoaliana sa mila inona vedra tay ireo sa mila payena. Ny tandrasana tsy voavidim-bola. Misaotra génération Z mada tanora génération an'ny tanora malagasy, génération malagasy, génération Z malagasy no isaorako. Génération Z malagasy rehetrarehetra no isaorako. Ny any Ankatso, ny étudiant, any Tamatavy, any Tsiranana, any Diego, any Tsiranana, any Manakara, any Tuléar, any Fort Dauphin, ao Atsirabe, any Majunga,
Isaorana daholo reny. Dans toute la diaspora, aux États-Unis, Australie, Canada, Belgique, Allemagne. Isaorana daholo mihitsiny. Génération XY koa nanao zavatra be dia be. Isaorana. Fa zao aloha tsika de mbola miady mila mitsangana manala an'le Andry Rajoelina zay namono ny vahoakany. Tsy le 22 morts par-ci sy le 22 anatama par là fotsiny sisa. Io fa le génocide nataony teo amin'ny tanitsika. 500 000 personnes no matin'le Andry Rajoelina isa-taona amin'ny anohanana. On appelle ça génocide. Natany Éthiopie rangaman tsotr'io, natany Somalie raha tsotr'io. Tsisy afaka mihitsiny anofana zavatra anna raha tsy miala le Andry Rajoelina ary mila miala. Votre président de nationalité normalement selon la constitution il n'a pas le droit. Oui. Il faut juger les personnes qui travaillent pour le PSA. Bien évidemment, CNI ku tadidiova misy rengo complice reny Ren CNI rehetra reny complice reny namono olona be dia be reny tamin'ny élection présidentielle sy ny élection rehetrarehetra. Nanaiky n'izay zavatra nataon'le Andry Rajoelina reny koa tsy maintsy jerena akaiky hoe iza no nameny décision. Ary tsy maintsy tonga eo anina ny olona izay nampiasa an'iny prédateur iny ny compte kongona an'le Andry Rajoelina na hatrany en fait tsy hoe trangona hatrany amina fa hatrany amin'ny farany ambony ka hatrany amin'ny farany ambany reo ny trangona. Nanao harcèlement moral satria harcèlement en bande organisée no nampiasainy. Miarabantsika rehetra averenao aminay ny hevitra raha diso. Misy analyse politique anambarana non RN vahoaka. C'est trop long. Fa efa nalefako teo amin'ny patriko za raha tsy diso fa ny secret na efa navoakan'ny colonel Patrick efa tsy hoela zany de hiala tsy haiko na tsy hoela de hiala fa zay ny fanteneniko anareo hoe il faut préparer l'après. Il faut pas que ce soit quelqu'un de corrompu. Il faut que ce soit quelqu'un de clair qui connaît son sujet. Mahafantatra ny sujet mahafantatra ny asany zany atao hoe tanareo zany hoe zany hoe mitondra taniny zany mahay manao gestion ny taniny. Problème ny rajonary mampiana hoe izy enjana be izy raha gestion fa ny problème any izy tsy mahay communication. De zay nahatonga anazy vo. Ny vadiny koa moa nanao manana azy gety. Donc il faut un bon gestionnaire. Il faut quelqu'un qui a déjà su gérer quelque chose. Gérer ni ohatra zao hoe ville na koa hoe gérer na département, région, etc. Karazany. Il faut quelqu'un qui tienne ses objectifs. Rehefa manao objectif izy de ça n'en démord pas. Ary tsy miova mihitsy ny lalana io fa mandeha matoa droit foana. Faut quelqu'un comme ça. Faut quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Olona ohatra reny de davina mampiakatra ny tanindrazana. Tsy mivevy ohatra fa eo de io de direct de io de io. Autoroute. Droit foana izy tao anatin'ny basket iny du début jusqu'à la fin. Tsy afaka elingelen'olona hoe iza na iza fatany ny objectif, fatany ny zavatra tiany atao, fatany hoe aiza ny lalana le. Sindia toute l'Afrique est avec nous. Vive à Z. Tena efa reraka ihany fa tsy maintsy miady jusqu'au bout. Jusqu'au bout aza lasena mihitsy io raha tsy miala le Andry Rajoelina miala amin'ny toerany. Miandry vola zany na zareo. Fa zay mihitsy miandry vola mihitsy. Anareo zany resaka anna zao te usine misy olona zao te hanao afaka manao anty fa mila vola.
miandro vola ny olona mitondra io miandro vola zay mahatonga anazy tsy mihetsika fa mila vola zay janona salony efa tsy miaso anazy tsony satria efa makaleo ana rehefa ny olona zay tsy mamihetsika makaleo be de aleoko tsy miaso an'zareo tsony mamizana fotsiny fa tsika efa mitadiny solution antsika koa tsika ty ambadika ty donc rehefa tsy hetsika ny armée de tsy mampaninina fa zay manana solution hafa na tsony tenisany tsy hetsika de aza mihetsika tsony. Du coup, ça veut dire que ce n'est pas un président légitime, donc vous n'aurez pas à être poursuivi par la Cour. Bien évidemment que ce n'est pas un président légitime. Il a perdu sa nationalité, il est même pas français, il est même pas malgache, c'est un français. Enfin, on ne peut pas être suivi par la communauté internationale. Et quand bien même, raha ohatra hoe ny olona mieritreritra hoe tsika de amikitra ny volany rehefa tonga eo amin'ny toerana eo tsika de afaka mahita vola foana. Misy 4 fotsy am'izao ora zao izay izay mitatitra vola be any amin'ny banque centrale dana enjeo. Misy 4 fotsy misy vola ary vahoaka isany am'izao ora zao mitatitra vola andeha any amin'ny banque centrale. Averako aminareo misy 4 fotsy mitatitra vola be am'izao ora zao amandeha any amin'ny banque centrale. Mais alors, pourquoi il est toujours président? C'est honteux. Bah, en fait, tout le monde a voulu, mais c'est le CNI qui a décidé on ne peut pas parce que c'est un vide juridique. Bah, c'est un vide juridique aussi, ce qui est en train de se passer parce que on n'a jamais eu de président génocidaire. Donc, comme on n'a jamais eu de président génocidaire, on l'a eu là, c'est avec Leandre Razuel, 16 ans. Imaginez combien de victimes il a fait. Il est pire que Mussolini ou encore Staline. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Monsieur Kapeza Kanagawa, ni